falainko meraba anzay rehetra manaraka mivantana androany dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsara avy na ny tonga eto na ny manatrika manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany zany hotahin'ny tompo any ianareo rehetra androany dia fotoana anankiray fa tsy arovana ny inona moa ny latsaha fanamasina laza nataon'ny olona lasa fety moa le izy fa ny tena marina tena tsy fety zany ny tena marina zavatra any anaty le travail tian'Andriamanitra atao amintsika fa raha vo le endrika fety lasa voasarona iny zavatra iny le esprit le fanahin'le izy dia lasa iny ny zavatra tena imason'ny olona sy anaovan'ny olona etsika be dibe fa tsy le tena ompon'Andriamanitra dia androany izara aminao ny sitrapon'Andriamanitra mikasika ny resaka fanamasina asika maka baiboly ary asan'ny apôstôly toko voalohany no andeha ovakitsika aloha asan'ny apôstôly toko voalohany ary ovakitsika ny 14 ka hatramin'ny 15 toy izao ny vaky ny teny ary efa hitanao amin'ara Jesosy ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa iandry ny teny fikasan'ny ray zay farinareo tamiko izy fa Jona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa ho atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely fa ao kosa izy tsy anareo ny ahalalany andro na ny fotoana zay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany fa zao azo hery ianareo amin'ny latsaha fanamasina aminareo ary dia ho vavolombeloko any Jodia Samaria ary ho vavolombeloko any Jerosalema Jodia Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany amen dia vaketsika mivadika pejy 2 ianao raha ohatra ka pejy 4 raha ohatra ka baiboly taratasy raha telefona kosa dia mandroso eo amin'ny toko 4 ianao Asan'ny apôstôly toko 4 andeny 7:20 ka hatramin'ny 1:30 asan'ny apôstôly toko 4 andeny 7:20 ka hatramin'ny 1:30 ary efa nalefa izy roalahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy lohan'ny mpisorona sy ny olona taminy fa rehefa nandre izany izy ireo dia niara-nanandratra ny feo no an'Andriamanitra izy ka nanao hoe tompo enao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny ary ny fanahy no nampitenenanao any Davida razanay sady mpanomponao hoe nahoana no mitabataba ny jentilisy ary misy saina no any foana ny firenena ireo mpanjakany tany nitsangana ary mpanapaka ny angona anohatra ny Jehova sy ny Mesiany fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Ponty Pilato mba amin'ny jentilisy sy ny olona Israely anohatra amin'ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao mba anao izay notendren'ny tananao amantsainao raha teo koa koa ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra
ombany ny anjiranao ny tananao, ahasitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa mivavaka izy dia ny hovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno fanamasina izy rehetra, ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Amen. Tantara anankiroa no novakitsika teo anatin'ny asan'ny apôstôly. Tantara anankiroa izay manambara mikasika ny nidinan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta. Mazava kely aloha, tsy haiko izay laokanareo ratoandro fa mety taratara kely tsika vao irava zany amin'ny 20. Azavaiko kely aloha ty resaka Pentekosta ity hoe ahoana fandehan'izy ity. Ao anatin'ny 10 minitra voalohany. Ny Pentekosta dia teny Grika fa tsy teny Jiosy. Ny penta avy amin'ny teny hoe 5 dia ny Pentekosta 50 andro ao ambadiky ny Pasika no misy azy. Zany hoe rehefa manisy ianao lahady ny Pasika dia manisa 7-40 andro ianao tonga sabotsy alohan'ny Pentekosta, 50 andro katroka tonga ny Pentekosta. Dia zay mahatonga izy lahady sy alahady. Zay zany fandehan'ny fanisany. Fa teo amin'ny Jiosy ny zareo tsy Pentekosta ny anarany fa fety voaloam-bokatra. Dia io fety voaloam-bokatra io zany ny système dia zao nametraka andro 3, tsy andro moa zany fa fety anankitelo Andriamanitra anaovana pèlerinage na fivahinianana masina any Israely. Zavatra ao amin'ny Baiboly dia ny kopien'ny Silamo amin'ny lalana Jiosy, dia ny kopien'ny Silamo ihany koa hoe tsika ihany koa dia manao fivahiniana masina fa ny antsika lameka ny atao hoe tanàna masina fa tsy Jerosalema. Nefa izy rehetra dia midongy any Jerosalema daholy. Dia rehefa nanao fivahiniana masina ao Jerosalema ny Jiosy, dia ny fivahinianana masina voalohany dia ny Pasika. Herinandro zareo mandritra ny Pasika. Manomboka tsy haiko izay angamba ny kopien'ny fiangonana zokiny amin'ity resaka herinandro masina ity satria ny Pasika dia herinandro ny Jiosy. Dia herinandro zareo makany ao Jerosalema. Ny fety faharoa dia fetin'ny voaloam-bokatra izay nataon'ny Kristy hoe Pentekosta. Zany hoe rehefa avy miasa ny olona dia mavokatra dia mitondra ny lamatoa voaloam-bokatra. Iny anjaran'i Jehovah. Izay lamatoa an'izay teraka rehetra amin'ny biby anjaran'i Jehovah daholo. Raha miompy ianao dia lamatoa amin'ny ondry manana ondry ianao zany melehibe le ondry dia izay rehetra voalohany dia an'Andriamanitra. Miompyomby ianao izay rehetra voalohany an'Andriamanitra. Ny Jiosy tsy niompy kisoa dia iny ihany koa tsy nalefa tany iny. Fa izay rehetra voalohany any daholy, any ny totò ihany koa tsy nompindra reo fa tonga ho azy reny. Fa izay voalohany rehetra manana voromailala izy alefa ny voalohany. Dia mandritra ny fotoana atao hoe voaloam-bokatra io dia hoentina prezentena eo anatrehan'Andriamanitra izay vokatra voalohany izay. Takizay ihany koa ny sa izay ambolena. Ny malagasy zao ny voaloam-bokatra fahiny. Tsy haiko na vary aloha filaza azy na ina aterina ho an'ny andriana sy ho an'ny mpanjaka. Fa ny Jiosy aterina ho an'Andriamanitra. Ary fety fahatelo izay ankalazain'zareo dia natao hoe fetin'ny trano ratsakazo, maison entente. Satria maninona 40 taona ny Jiosy tsy nanana trano maison en dur, trano namboarina ohatr' zao fa amboarina entente dia akatony iny dia hoentina mandeha indray dia atsangana dia mba hampatsiarovana andry zareo an'izany fomba tondran'Andriamanitra zany dia manao pèlerinage any Jerosalema zareo dia matory ao anaty tente daholo miala ao anatin'ny trano. Dia zao nanaovan'Andriamanitra ty resaka ity. Tsy ny fetin'ny voaloam-bokatra ny zava-dehibe. Andriamanitra mila fantatro ny fomba fisainany manomboka eo amin'ny Jaona 4 no ataontsika hoe nanome coup de sifflet Jesosy ao anatin'le resaka. Zao ozy izy manomboka zao amin'izay, izay mihitsy ny filazan'i Jesosy azy. Andriamanitra dia fanahy ary izay rehetra mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana amin'izay.
manomboka izao ny fombafomba-pivavahana rehetra dia natao andamina mpiaramonina mandra-piavan'i Jesosy hitondra ilay fanavoazam-panahy hitondra ilay fanompoana ao amin'ny fanahy dia Andriamanitra ihany koa fanompoana ao amin'ny fanahy no zava-dehibe aminy. Izay teneko anao navadiky ny olona lasa fety ilay izy fa nanomboka tao amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy tsy izany fandehana fety izany intsony ny zava-dehibe ary tsy izany intsony ny zavatra izay nomeny. Tonga tato amin'ity tantaran'ny apôstôly ity amin'izay dia izao mifandeha ilay izy nararotin'Andriamanitra ny vanim-potoana anankiray anaovana pelerinage androtsahany fanamasina. Tsy ilay vanim-potoana ny fety voaloham-bokatra ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy ilay 50 andro ny zava-dehibe ka iny indray nanaovana teoria sy doktrina sy dogma hoe Andriamanitra dia liana manokana ny amin'ny 50. Tsisy raha izy 50 any. Fa ny zavatra izay nataony dia izao nararotin'ilay vanim-potoana anaovan'ny olona pelerinage. Tsika zany manao tamtam, miantso, manao filazana, tongava aty, tongava ary. Dia tamin'izany tsisy an'izany. Sarotra be ny andeha hitety tanàna dia tongava zao fanen'Andriamanitra nataony mihitsy hoe roviana vanim-potoana tongavan'ireo olona ireo. Dia rehefa tonga ireo olona ireo dia arotsako ho fanahiko. Dia hitan'ireo olona ireo ny asako amin'izany fotoana izany ary andray ny fanamasin'ireo olona izay manao pelerinage ireo. Avy amin'izay ilay olona rehefa vakianao io asan'ny apôstôly io dia gaga ireo ahoana zany zava-mahagaga ataon'Andriamanitra izany fa atao henitsika daholo ny fitenitsika rehetrarehetra izay tany elezatsika. Maheno teny romanina ry zareo, maheno teny skitianina ry zareo, maheno teny espaniola ry zareo, maheno karazana fomba fiteny maro isan-karazany izay nitenina ny apôstôly, izay nitoriny ny filazantsara. Gaga ny olona hoe ahoana izany zavatra nararotin'Andriamanitra ny événement anankiray efa tafapetraka dia niasa izy dia nandray ny fanamasina ireo olona ireo le niteny hoe ry rahalahy inona no ataonay. Dia hoy ry Petera sy ny namany mibebay ianareo ary ianareo samy andray ny fanamasina fanteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo izay lavitra rehetra natsoan'Andriamanitra anakaiky azy. Dia nareo ihany koa atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy dia mandray an'io fanahiana ireo. Dia vita le pelerinage nandritra ny fotoana ray monja dia lasa zareo nody fa mody izy miaraka amin'ny cadeau satria maninona fanamasina dia cadeau. Fanamasina tsy atao, fanamasina tsy azo amin'ny alala fivadikanana 20 andro 30 alina. Fanamasina tsy azo amin'ny alala fandoalehana eo ambony vaky tavoangy. Fanamasina tsy azo amin'ny alala fampijaliatena. Fa fanamasina ianareo andray ny fanomezana. Cadeau, cadeau, cadeau fa tsy cadeau, cadeau omen'Andriamanitra maimaimpony ho an'ny olony rehetra. Ary ianao fakandray an'izany androany. Amen. Toizatsika ilay resaka. Rehefa mbola tsy nandray fanamasina ny mpianatra dia tsy fantatry zareo atao ino io fanamasina io. Dia izy izany resaka hoe ato amin'ity asan'ny apôstôly toko voalohany ity hoe ho amin'izao va ny ampidinao ny fanjakana amin'ny Israely. Satria izao ny teny Jesosy tamin'izy ireo. Aza mihetsika eto Jerosalema ozy izy mandra-panahy anareo ny hery avy any ambony. Reto mpianatra reto nefa tsy mahalala mihitsy hoe inona izany hery avy any ambony zany. Tsy fantany hoe inona izany. Fa ny hery avy any ambony fantany dia ny hery izay nirotsaka tamin'ny Samsona. Izay nahafahan'i Samsona nanokatra amin'ny vavahaliona dia niady tamin'ny Filistina tsy omby arivo. Miaramila arivo ny eny ampelantanany valan'ny ranom-borika masoara fa ny vonoany tamin'iny miaramila arivo. Dia izay zany nieritreritry ny mpianatra hoe Samsona naharesy arivo tamin'ny valan'ny ranom-borika mba tsy nanomboka nitady valan'ny ranom-borika ary izy firy mirahalahy hoe ataontsika ohatran'ny Samsona reto. Dia tsika ihany koa zany ahazo hery dia ampody ny fanjakana amin'ny Israely. Tsy fantatra zareo hoe inona ny dikan'izany. Voalohany indrindra ny fanamasina rahalasena-bavy dia tsy hisy impacta mihitsy ao anatin'ny fiainana amin'ny maha-olombelona. Misy olona diso be mihitsy mieritreritra hoe izany fanamasina izany mampatonga anao intelligent be. Tsisy raha izy intelligencenao any.
tsy mampatonga anao mahay zany hoe rehefa mandray fanamasina Jesosy eo ametrahako tanany ty zanako ty fa donto zay izy ty de tena mba hita tsy fanamasina izy ty de mba misokatra ny intelligenceny de mba mahay izy any am-pianarany. Tsisy irarahiny mialatsiny tsisy irarahiny fanamasina zay fiainana maha-olombelona atsika fa tsy ho am'izany mafy nanjo ny jiosy teo ambany fahefan'ny romanina fa tena Jesosy tena nyresaka mihitsy tsisy an'izany hoe am'izao ve ny ampodiana ny fanjakana amin'ny Israely vao maika ary io rava vao maika ary io potika fa tsy niteneniny le izy moa zany fa zay ny zavatra nitranga tao anatin'ny tantaran'ny Israely vao maika lasa kobaby ny Israely vao maika miparitaka manerana zao tontolo zao satria Andriamanitra tsy liana amin'izany aferan'olombelona izany tsy zany mahaliana an'Andriamanitra fa mahaliana an'Andriamanitra dia ho tonga ny eny fanjakanao eto an-tany tahaka ny any an-danitra zany mahaliana an'Andriamanitra ny mahaliana an'Andriamanitra dia isiany fanapahany eto amin'ity zao tontolo zao ty zay ny irantsika teo enika ny volon'ainy enika ny fahalalana an Jehova rehefa vakinao ny joela toko 7 rehefa naminany joela ny amin'ny latsahan'ny fanamasina amin'ny nofo rehetra ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany na ny lantsareo ary amin'ny nofy ahita zavatra maro isan-karazany ary mpanompoko na lahy na vavy na kely na lehibe dia samy andro tsako mifanahiko hoe Andriamanitra satria maninona tia no enika ny fahalalana an Jehova izao tontolo zao melohany aviny ny andron Jehova izay sady lehibe no matahotra zany andron Jehova zany atao hoe fitsarana n'izao tontolo zao tsy ny fiavian Jesosy no andron Jehova fa fitsarana n'izao tontolo zao melohany aviana ny fitsarana zao tontolo zao dia ho arotsako mifanahiko dia ameno ny mpanomboka rehetra na lahy na vavy izy fa ny asany tsy arak'izay eritreretantsika ny asany tsy anakorontanana fanjakana ny asany tsy anaovana grevy ny asany tsy ampatonga antsika ho intelligent ny asany tsy ampatonga antsika ho mpanan-karena ny asany tsy ampatonga ny asantsika andeha tsara ahomby tsara zany ka voninahitr'Andriamanitra tsy zany ny voninahitr'Andriamanitra fa ny asany fanamasina dia izao ny ambarany atonga anareo ho vavolombeloko hatrany Jodea Samaria ary hatranam-parany tany manaheno afatra anankiray izay ato tamin'ny radio dia hozy izy rehefa niresaka hoe vavolombelon Jesosy ianao rehefa mandeha ianao mahomby ianao dia tezinao daholo firenena rehetra makany Frantsa ianao makany enany ianao etan'ny olona ianao fa tena mahomby ianao fekanjonao tena raitra tsara mihitsy ianao tsy manao le costara amin'ny globaka be reny pointure 46 nefa ianao 38 tsy reny ny anaovanao reny tsy vavolombelon Jesosy reny fa ny vavolombelon Jesosy ianao miaingo tsara ianao manitra tsara tsy le manitra plume fa le manitra tena le vrai marque sado de gamme reny vavolombelon Jesosy tsy vavolombelon Jesosy Kristy izany ary tsy asan'ny fanamasina zany tsisy irarahin'ny fanamasina zany rehefa mamaky ianao ny baiboly ny olona feno fanamasina atao anatin'ity baiboly ity misy an'izany atao hoe Eli mpaminany zany fa zany Eli zany nge mitavy oti-biby tsy miteny atsika zany hoe tafio oti-biby na hoe anao an'izany tsika rehetrarehetra manjary lazain'ny olona fa tena sekta marina fa le atao anatin'ny tantara zany tena lazaiko hoe tsisy idirany amin'ny akanjo ilay resaka fanamasina John mpanao batisa izay lazainy Jesosy amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy mitsangana lehibe noho John mpanao batisa zany Mosesy irearean'ny olona zany irearean'ny Jiosy zany tsy lehibe zany no John zany Eli zany tsy lehibe zany no John Enoka napekarina velona hiakatra ho any an-danitra tsy lehibe noho John fa John dia mitafy odi-biby ary valala sy tately remby zany no fihinany ary izy any anaty ala no manjenjeny zany ny ataony rara fa reny tsy lehibe noho John ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny vavolombelon'i Kristy tsy amin'ny alalan'ny zavatra izay ananako tsy amin'ny alalan'ny intelligenceko tsy amin'ny alalan'ny fahendreko izy rehefa miteny tena tenim-pahendrena tena zany ka hendry zany ka fotsy volo amin'ny tany zany ka zao fa ny fanamasina ary ny témoignage fanamasina ny alalana ny fanamasina ao anatin'ny olona ray toy izy vavolombeloko ianareo
fa volombelon'i Jesosy Kristy, fa volombelon'ny fitsanganany, fa volombelon'ny fahavelomany, fa volombelon'ny mombamomba azy rehetrarehetra. Tepoka voalohany ao anatin'ity resaka ity, ny fanamasina tsy zavatra ivelany ny fahafantarana azy. Misy olona ihany koa mieritreritra hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ny alalàna ny fanamasina. Mety ho famantarana zany. Fa ny teny amin'ny teny tsy fantatra efa tafiditra lasa be mihitsy ny tena novain'ny olona be dia be mihitsy izy io. Lasa doctrine bengonana ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Lasa hoe aitseo ny lelanao, tenenina inona ary. Misy an'ilay manao fitenin'anjely iny tena alefaso dos krododos. Dia lasa le olona miteny, sady te hime ihany le olona zany miteny. Toy izy. Tsy hitan'le olona zay atao. Ka teny tsy fantatra le izy fa teny avaiza ny tena marina. Ny famantarana ny fanamasina. Ny alalàna fa manana ny fanamasina ny olona. Dia rehefa misy herin'Andriamanitra ao anaty fony sy sainy ara-fanahiny. Zany le irantsika teo hoe aritsainy afo fananao. Ampifohy indray ny sainay sy ny fanahina. Ny fanamasina tsy ilay mampitsinjatsinjaka. Rehetrarehetra afaka manao an'izany. Ataovy ange. Afaka manao an'izany ianao. Na feno ianao na tsy feno. Ny fanamasina tsy mihogahoga. Afaka manao an'izany ianao na feno ianao na tsy feno. Le midarabodraboka reny afaka atao tsara mihitsy reny. Manidina dia mitsoratsoraka dia ahetsiketsika ny tanany. Tsy manifestation extérieur ohatran'izany atao hoe fanamasina. Fa fanamasina miasa ao anaty. Ary ny alalàna ny fanamasina voalohany indrindra ho antsika te hafantatra hoe za ve manana ny fanamasina. Dia fanamasina manova ny fonao, manova ny fisainanao. Misy hery tsy fantatrao ao anatinao ao. Ao anatin'ny ady mavesatra. Enao misy mampahery ny anatinao any. Ny olona milofika, ny olona reraka, ny olona mitomany, ny olona malahelo. Enao gaga fa misy zavatra tsy apoizina ny anatiny. Zao ny tenin'Andriamanitra. Ny fanamasina ozy izy, ny fanjakan'ny lanitra ozy izy, tsy amin'ny fihinana sy ny fisotroana, fa amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, amin'ny fahamarinana, avy amin'ny fanamasina. Sa tsy marina zany. Ny asa amin'ny fanamasina voalohany indrindra ny alalànao fa misy asa amin'ny fanamasina. Tsy atao koa dia tety be fotsiny hoe misy ao ka misy ao. Mino a. Aza ho vaovainareo amin'izany ny saiko. Aza ataonareo misalasalany amin'izany fa za efa mino io. Tsy finoana forsena ohatran'izany le izy. Fa inona ny fruit, inona ny vokatra ny anatinao. Misy fifaliana tonga amin'ny tsy fotoanany ve any. Tsy le mitsika dala tampoka reny, tsy reny le izy fa hitanao, ny olona miatrika zavatra dia eninao any anatin'ny fonao any. Misy Andriamanitra mitantana. Misy Andriamanitra velona ny anatinao any. Misy hery miazona anao. Hoe raha tsy io herin'Andriamanitra hoe fa lasa dala, fa eniko amin'izao fotoana izao miatrika zavatra. Fa ny tompo miazona, izay namakitsika ilay asan'ny apôstôly toko 4 teo. Ozy izy rehefa tonga ny fanenjehana, rehefa tonga ny fandrahoana, raha mbola mitory an'izany anaran'izany ianareo, dia ataonay mahitinareo. Raikitra ny fampitahorana amin'izay. Manahoana ny réaction, manahoana ny zavatra tsapanao eo anatreha amin'ny fampitahorana. Manahoana ny zavatra tsapanao eo anatreha amin'ny fanatsatsoana. Misy olona mivavaka, fa tonga ny fianakaviana manatsatso, dia miletika miaraka amin'izay le momba azy. Fa rehefa ny olona manana fanamasina, tonga ny fianakaviana manatsatso, vao mainka misy sorira. Dia ozy izy tsy zaza. Zangera ny tenenin'ny olona ohatran'izay. Efa tsy hitanareo tsony. Fa tsy haiko farakaraky ny teninan'ny olona, vao mainka mirehitra ny any anatiko any. Aza mitory an'izany anara an'izany tsony ozy izy sy nedriona, aza mitory an'izany tsony. Maninonareo no mitory an'izany. Jerenareo tsara le herin'ny fijoroana vavolombelona. Vao nialin'iny Petera, tsy tadidiko tsony asan'ny apôstôly toko 4, nosamborina, dia nogadraina. Nitepoka voalohany tao anatin'ilay tantara dia zao, novonondry zareo aloha Jakoba, rahalahin-jaonina.
Jakoba apôstôly. Jereva tsy miverina tsony tantara taloha tsy aza mikasika zay voaositro Jehova. Fa ato amin'ny tantaran'ny apôstôly ny tapahindry lasoma tsara ny lohan'ny Jakoba zanaky Zebedio rahalany Jaona. Fa ao anatin'le izy rehefa tapaka ny lohan'ny Jakoba no sambory ny Petera de logadrainy. Rehefa logadrainy izy nasiana mpiambina 400 miambina azy. Ary ao anatin'ilay toerana zay misy amin'ny Petera dia misy mpiambina anankiroa. Raha tafavoaka Petera mbola misy roa hafa, tafavoaka Petera mbola misy roa hafa, tafavoaka eo mbola misy roa, atanatohatra anaky 7. Zay vao tafavoaka amin'ny prison. Fa tonga ny anjely dia nanome toromaso an'ireo miaramila 400 mpiambina amin'ny Petera. Dia nitatana ny anjely izy, taontsika hivoaka. Everiny Petera fa manofy izy, fa ny anjely no mitondra azy. Rehefa tafavoaka Petera ny alina izy nigadra, maraina izy mbola mitory ny filazantsara. Ny maraina izy dia efa mivoaka. Dia ozy izy ny olona lasaizy Petera, ozy le olona nagadra zany, lasaizy Petera. Nisy olona tonga avany indro tompoko, le olona nogadrainao, miogaoga izy ampivoan-tanàna etsin-dray izy. An'ilay Jesosy izay niteneninareo hoe aza mitory an'izany tsony mandrakizay, vao maika notorian'ilay Jesosy. Iza io Petera io ilay nanapaka sofin'ny Malko io le nitsoka io, vao samborina Jesosy, io le lokaloka be mihitsy ny hoe na dia hiala daholo ary ny olona rehetra. Ary zao Jesosy tsy afeniko anao. Fa reo tsisy azo itokisana izy 200 Jodasy ny hitanao iny fa reo. Fa zao za tsy hiala zany mandrakizay. Tsy kriatsika zany. Sao dia malahelo ry zala. Fa tsy naneno iny telo ny akoho. Tovovavy kely mpanampin'olona tary. Izy eto no niteny hoe io koa manamana. Le arisy ny edriona mpanapaka ato zety. Zety dia fa raha vehivavy aza manondrotondro misy zany le problema eto amin'ity tanàna ity. Akitondrotondro molotra ny olona tsy nanintsoniko raha tsy hoe avany Galili ny olona firy ny avany Galili ko lazainao zany niaraka taminy. Nga tsisy idirako mihitsy zany resaka ao zany. Fa atsy ambadika amin'izay nandray ny hery avy amin'Andriamanitra. Ny rehetra le foany anaty. Ny rehetra. Tsy lasa mpanan-karena izy. Tsy lasa mahomby izy. Tsy nety daholo izay nataony. Tsy lasa nanjono izy dia nahazo tena hoe tritra ny arato dia nakarato 10 dia tritra daholo izy 10. Letika ny baka ny sambo kely. Noho ny amin'ny abetsahany hazan-drano. Tsy zany le tantara. Azonao ve le zavatra hafafin'ny olona ao anatin'le izy. Dia hoe dia raina amin'ny fanamasina. Tsy zany le izy. Dia iny nataonao referansa amin'ny fanamasina dia tsy nandray fanamasina zay rehetra mbola tsy nahazo ale fahombiazana. Fa le hery ao anaty mihitsy mahasamijoro. Hoe zay ataonareo. Novonoanareo Jakoba. Fa nambola ho tapahanareo eto ambony tilapiazo ty ihany koa ary ny lohako. Tsy mampaninina zany. Fa zahay tsy maintsy mitory zay rehetra heninay sy hitanay. Zany natao hoe fijoroana vavolombelona ary tsy herin'olombelona zany afaka malala. Fa hery fanamasina zany. Niteboka voalohany rehefa mandray fanamasina ianao amin'ny fotoana zay andraisanao anio. Dia mahazo le hery manokana ianao aloha. Izay manovanao. Ozy ako teo hoe miatrika zavatra ianao mbola makasika anao sy fiainanao aloha no azonao. Zay zany le famantarana voalohany. Ohatsika zay mametraka zay fantaniana zay hoe ahoana no mampatonga ako anana antoka. Za ve tena efa manana ny fanamasina. Misy olona mantsy rehefa io saina io zany tsy marina tsara ny anaty dia mora fitahany olona tsika rehefa avy eo. Dia lasa mitady karazan-javatra manokana isika. Dia ahita lela mitarihina afo koa tsika eo ambony lohantsika. Dia zao misy hoe misy rivotra, misy rivotra mitsotsoka eo aloha. Rivotra normal io. Dia ahita zavatra ohatran'izany tsika. Fa Andriamanitra tsy misy fetra ny fanaovany azy zany. Afaka manao an'izany izy, sady zany amenina. Afaka mipetraka ao an-tranonao manokana ianao dia afaka manao an'izany izy. Tranonao mihidy nefa tena misy rivotra ao. Possible zany. Aza feran'Andriamanitra aloha amenina. Sao dia feranareo indray izy.
fa tsy ferana izy ny am'izay tiany atao. Afaka mampiseho izy lela mitarehina afo na tsy fantatro zay ataony eo, fa tsy voatery ho izany. Fa le fruit ny tena zava-dehibe. Amen. Le fruit ny tena zava-dehibe. Inona ny vokatra ny fanamasina ao anatiko. Amin'ny fotoana ianao mandray fanamasina dia misy azay hery zay. Afaka mijoro vavolombelona ianao tokatranonao. Amen. Amen. Aza matahotra mihitsy ozy izy fomba firesany eo am-boky Petera voalohany, aza menatra aza matahotra ozy izy ilaza aminareo ny atao fanantenana ao anatinareo. Aza hodina fanina fotsiny fianakaviana fa masahi mijoro, masahi miresaka amin'le olona ao tokatrano andada sineny izay tezitra aminao io satria ianao miala amin'ny fiangonandrazana, satria ianao miala amin'izay mahazatra, satria ianao miala amin'izay efa nitezananao. Tsy zany inky nitezananareo, anareo dia lasa tsy manaja ray aman-dreny amoahany verse mihitsy ianao manajany rainao sy ny reninao. Mba ho maro andro ianao fa tsy hitanareo ve io baiboly ianareo milaza mivavaka nefa nareo tsy manaja anay, tsy manome voninahitra any mihitsy. Zay miteny hoe aza mandeha anareo sekisekita reny, zao nareo mbola lasa any foana. Masahe mijoro dia miresaka. Inona ny voarainao? Inona ny asan'Andriamanitra ao anaty fonao? Zay ny tepoka voalohany, maray ny fonao. Dia miova ny fonao, dia miova ny ao anatinao, dia mahatsapa fifaliana ianao, dia mahatsapa fiadanam-po ianao, na inona esorina aminao, na inona tsy tonga aminao, na tsy tonga ary ny karama, na voaroka ary amin'ny asa, dia enao misy an'ilay fanahy. Ozy izy fomba fitenin'Andriamanitra, fomba fitenin'ny Saotra Masina, consolateur, pampahery. Mahatsapa an'izany fanahy pampahery zany ve ianao? Sa tonga ianao mivavaka fotsiny? Ny fivavahana fotsiny tsy mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay, fa fahatsapana ilay fanahy pampahery, esprit consolateur. Tsy amboarina io, tsy zavatra foroporona io, fa henonao mihitsy mitantana amin'ny vanim-potoana rehetra. Zay ny atao hoe fanamasina. Rehefa voarainao zay zavatra zay, dia mety tsika atao anatin'ity vavolombelona ity amin'izay. Raha ohatra voarainao fotsiny zay, dia ampiriminao amin'izay fanamasina hoe misaotra tompo fa tena henoko le consolateur, henoko le accompagnement fitantanana, le fampaherezana, henoko iny ampoa iny. Aleo sa hanompo amin'izay isaky ny alahady, dia ozy pastera hoe ampiana ra io ny dia mba ho avy koa zany ako isaky ny talata na alarobia, dia efa ampy izay zavatra izay. Tsy mampivelatra. Fa ny fivelarana dia jerenao tsara zao équilibre zay napetraka ny tompo zao ao anatin'ilay tantara. Rehefa nandray ny hery izy dia zao le voasoratra amin'le asan'ny apôstôly toko voalohany aloha andiny fahavalo. Rehefa voarainareo i hery io, dia tsy hery hoentina ao an-trano io dia ampaherezan-tena fotsiny. Tsy hery ao an-trano io da makina baiboly. Tsy hery ianona sotra ianona toriteny. Tsy hery ampandrosoana ny tenanao fotsiny ihany io, fa io hery io atonganao vavolombelona. Ary le atonganao vavolombelona dia zao ny filazany azy. Eto Jerosalema, tanàna zany Jerosalema, fa tsy ilay rindrina efatra io. Eto Jerosalema, mihitatra trano Jodi zany natao hoe Jodi dia le ensemble ny tanàna ny Israely ray manontolo. Any amin'ny testamenta taloha Kanana no anarany, any amin'ny testamenta vaovao Jodi no anarany. Ny atao hoe Jodi dia izy rehetrarehetra io Palestina hitantsika amin'izao fotoana izao io. Hatrany Samaria somary mihitatra kely, any amin'ireo izay mbola mitovitovy fivavahana aminy ihany, fa mbola tsy mahalala ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary hatrany parantany. Ina le hatrany parantany? Le olona tsy mahafantatra na inana iny, le olona mbola manompo sampy, le olona mbola tsy amin'izany resaka izany mihitsy. Dia izay ny tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mahazo hery ianao dia aza mijanona fotsiny ihany amin'ny fampandrosoana ny tenanao. Amen. Rehefa mahazo hery ianao dia aza mijanona fotsiny ihany amin'ny fampandrosoana ny tenanao. Zay rehetra nandeha nitory filazantsara tany Antsirabe dia natsapa zavatra ohatra zao, misy fifaliana any anaty any. Misy fifaliana, mahagaga le izy, fa misy fifaliana. Tsy hainao tsony zay tenenao, mety misy rediredy mihitsy ny tao, tsisy loto tsisy vody le zavatra resana. Fa gaga fotsiny hoe tena ohatrany tsy haiko fa faly tena henoko ny asan'ny tompo, tena henoko zavatra ataon'i Jesosy any anatiko any. Tena le olona miaino dia ohatrany hoe azonody zany izy rehetra. Dia
Tsy samanohatra be fatany zany nanareo mandeha any nefa rehefa tsy eo ianao zay tsy mila re mivavaka re zay zao fa rehefa torinao izy ay tsy sa tena mijoro satria manina misy hery any anaty miasa fa rehefa tazominao anao fotsiny ny hery fa tsy ampiasainao feno ianao amin'ny voalohany amin'ny fotoantsika ateraka indray dia complet tsara ny maha olombelona atsika io ateraka fotsiny aloha complet tsara complet amin'ny fotoantsika ateraka indray complet aza mitady hoe aiza mibatisa amin'ny fanamasina mibatisa amin'ny fanamasina amin'ny fotoana ianao ateraka indray dia atao batisa ianao amin'ny fanamasina zavatra ao anatina raim-pimaso zany zavatra zany tsisy zavatra spesiala be hitan'ny masonao aza mitady an'izany famoronan'ny olona ho raha vao mitady an'izany ianao amoronan'ny olona ianao hitadiavany zavatra manokana dia misy karazana olona tena mino aho fa raha tsy eto amin'ity trano ity izy dia any am-panarahanao en ligne any fa efa karazan-tanan'olona 20 mipetraka teo ambony lohany samy miteny daholy ateny tena izy raiso ny fanamasina ozongozony izy rehetrarehetra io fandimbina nozongozony izy 20 tsy ampanangatananao afa na izy eto na izy en ligne tompo mahalala tsara mihitsy fa ao ianao présent tsara ianao amin'izao fotoana itenenantsika izao mandraky tia ny androany tsy hitany hoe fa ahoana marina ary ny tena fandehana fa inona marina satria ianao mitady zavatra extravagant ianao mitady zavatra spesiala be ianao mitady tsiro manokana ianao mitady fanampy-tsiro fa zay teneniko anao zay fomba tsotra be alalana amin'ny fanamasina izy mitondra zavatra tsy hafa maha olombelona anao ianao ny asa manokana tena hoe asan'Andriamanitra zany eny anatiko any zany dia vitsy zay zavatra zay dia mila mijoro amin'izay ianao amen mila mijoro ianao mila miresaka amin'olona ianao fa zay zavatra zay no ampatonga fanamasina asa ao anatinao fa ny conséquence zay ihany koa ilay izy misy conséquence ilay izy misy atao hoe double tranchant sabatra roa lela filazany azy ny atao hoe sabatra roa lela dia zao amin'ny ilana izy ny endrika sabatra roa lela zany ohatra zao ny sabatra roa lela tsy mitovy amin'ny antsy ny antsy ny ilany ihany no mandidy fa raha tsongolo koa ny antsy dia eo ianao sy ny tranonao miandry apadidy ny eny eo fa sabatra raha mandidy amin'ny ilana ianao dia voadidy ny eny dia avadika eo indray sabatra dia ataonao ohatran'ny dia voadidy ny eny ny atao hoe sabatra roa lela dia zao amin'ny ilana izy mamono dia amin'ny ilana izy mamelona afato izy samy mamelona dia afato izy mamono zany hoe miara-mandeha ireo zavatra ireo sady mamono no mamelona Jesosy zao ny sabatra roa lela satria maninona izy namelona an'izay mpanaradia azy fa izy namono ny fariseho tena tonga dia tafotoana ny fariseho izay ilay atao hoe mamono tafotoana ny fariseho ary nanetsika fanoherana nanetsika fanenjehana nanetsika fanaratsiana atao kilany zany nanetsika famelomana fa ato an-daniny manetsika zavatra ratsy ihany koa ilay izy dia takizay ihany koa io filazantsara io takizay ihany koa fanamasina amin'ny fotoana ianao mijoro dia milaza dia mamelona an'izay miaino anao io fa hamono ny hafa ihany koa io andranitra io dia izay ilay tantara tatao amin'ny asan'ny apôstoly toko 4 dia zao amin'izay ny fivavaka amin'ny mpianatra ankehitriny tompo enoy ny fandrahonany enoy ny fandrahonany andiny fa raika amin'ny telopolo raha tsy diso apeo raha hitanao andefa 7 ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany dia omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra ombany ny anjiranao ny tananao asitrana anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina zany hoe
rehefa voaray le fanamasina dia lasa vavolombelon' Jesosy nitory an'izany anarany zany. Jereo izy tsy nitory an'Andriamanitra, izy tsy nitory an' Jehova, izy tsy nitory zavatra fa izany anarany zany. Tena mifona tsy manambady ny anaran'i Jehova, fa ny anaran'i Jehova tena nataon'Andriamanitra mihitsy ny hoe manomboka eto. Filipianina 2:2 no milaza an'izany. 5 izy manomboka, eo amin'ny 1:10 izy dia milaza mba ho amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany amin'izay, io no ahazona famonjena. Ny anaran'i Jehova raha torinao, ay ny anaran'Andriamanitra, Andriamanitra ohatr'izao, Andriamanitra ohatr'izao, ay okeo izy ny olona mahazatra. Fa vao miainga ny anaran'i Jesosy, miainga amin'izay le double tranchant, ana fotoana olona amin'izay ianao. Tadao anatin'ity Baiboly ity somary nampalahelo ahy indika teny anankiray fa novain'izy rehetra, novain'izy zareo, ary zany no tediavin'ny olona tao hoesorina dia anarana manelingelina dia atao tompo amin'izay. Na eto Madagasikara ny vazaha mitovy daholo, fa eto vao miteny Jesosy, tenena Jesosy fa tsy mampanina ny olona zany. Fa ataovy Jesosy manomboka voaranitra ny any anatin'ny olona any, efa mitady baly izy zay, aiza le bala melezako an'ity. Fa eto anatin'ity tantara atao amin'ny asan'ny apôstôly 4 ity, noho ny fandrahonany dia omeo anay mpanomponao amin'izay ny hery. Dia inona nataon'Andriamanitra? Nampiasaina le hery, nataony amin'izay, nampitombony le hery tao anatiny fo azy. Raha tianao ny ara-iaina amin'ny fanamasina dia aza mijanona fotsiny amin'ilay teboka voalohany hoe manana consolateur, manana papahery rehefa reraka, na mandalo ady sarotra aza mo Jesosy vitsia. Aza mijanona fotsiny amin'ilay rehefa mivavaka teo ohatr'izao, fa me malemy io, me miena io. Ny olona na dia matanjaka tahaka n'inona ary ka tsy ampiasainy ny hery eo ampelantanany. Zay tsy anaovako ary mana bokiboky nohatra ny Ndrala Manoro eny. Satria fantatro mihitsy ny toe-tsaiko ity. Fa raha anao an'io vitako io 2 volana. Fa ny any imagination zany izy zany mandra-pahafatoko anao an'izany. Tsy vitako zany, za tsy andray an'io. Fantatro tsara mihitsy fa afaka 2 volana, 3 volana tsy anao an'io tsony. Dia afaka mbolana indray taitaitra anao an'io. Dia afaka 6 volana indray tsy anao an'io tsony. Fa ohatran'izay mihitsy n'le izy. Ny zavatra rehefa ataonao, soa ianao manao an'le izy araka ny tokony ho izy, dia soa ianao tsy manao an'le izy. Fa raha tianao tena avokatra tsara mihitsy, ampiasao izay nomeny ny tompo anao. Nomeny fanamasina raha nateraka indray ianao, dia misy fanamasina ao anatinao. Rehefa misy fanamasina ao anatinao, dia akonao ho vavolombelon'ny tompontsika. Zany ny tenin'ny Paoly ho an'i Timoty, aza menatry no vavolombelon'ny tompontsika. Fa rehefa vavolombelona ianao, tanteraka aminao asan'ny apôstôly 4 io. Misy herin'Andriamanitra manao cycle, manao boucle ny anatinao any. Tsy tediavina, tsy karohana, tsy angatahana, fa mahery ianao. Dia gaga ny olona fa maninona ianao mahery. Zara lasena bavy tena vavolombelony zany mihitsy. Fa 4 taona zay indray tsy voaizako tsony hoe 4 taona ary azy pasteur mbola mila manao calcul be mihitsy fa ahoana ary zany. Firy moa, ay moa fa 7 taona. Ay, ary ela ihany zany. 4 taona ary azy nahatsapa ny asa mpamonjeny Jesosy. Ay moa fa ho 30 taona, ary ela ihany zany. Fa ny mahatonga le faharetana, ny mahatonga ny firetana ho antsika manontany, ina ka tsy ambaratelo ho faharetana. Ahoana ny atao ampapatonga androso foana, ahoana ny ampatonga ilay fohy rehetra, ahoana ny ampatonga ilay vavaka androso foana. Miasao an'Andriamanitra, mijoro vavolombelona, miresao amin'ny olona, le kely hainao resao amin'ny olona. Paoly nge tsy nitondra teorisy doktrina be dia be, fa isaky mihetsika izy vakio ny asan'ny apôstôly. Fa zao Damaskosy zao ihany no tantarainy isaky mihetsika. Mba tsy momeny olona surinao ny Damaskosy iny ihany indray Damaskosy. Iny indray Damaskosy. Dia rehefa niaraka tamin'ny Silasy izy dia hoy hoe ry dama dia ry kosy. Mba tsy nomeny olona za surinao zany, fa isaky mihetsika izy sary olona. Fatra-paninjika ny fiangonana. Fa ndray andro zay ny ao tamin'i Jesosy dia zao hitanareo zao. Zay fotsiny fantatry ny olona nge mipase anao. Fantatry ireo fianakaviany ireo hoe izy ianao taloha.
Inona ny fomba fiteninao taloha? Inona ny ankafizinao taloha? Tadidin'ny olona ny afetsifetsehinao rehetrarehetra. Miandrikendry tohana fotsiny izy. Matsiaro an'ilay dadatoanay izay, tsy miteny mihitsy izy. Dia vava kelahy, ay okay ary tandremo sovery ihany. Zay fotsiny afarany izy matahotra sao dia miditra amin'ilay sekta manao ilay satroka fotsifotsy izay mitany amin'ny filma zany. Tanao ilay ohatra manao satroka fotsifotsy dia misy le maso ohatran'izao. Tsy haiko raha efa nahita an'ireny nareo any États-Unis misy an'ireny zavatra ireny. Dia veriny hoe ohatrohatran'ireny zany ny zavatra misy anay. Fa aty aoriana izy tena miresaka mihitsy ny tena zay kosa aloha nahita ny ovisy. Miteny ny vavanao, mijoro ianao dia entretenu, voataiza ny hery ao anatinao. Rehefa mivavaka ianao dia tahaka an'ireo mpianatra ireo, heninao ny herin'Andriamanitra. Za te hilaza aminao androany ianao zanak'Andriamanitra io, azaferana ny herin'Andriamanitra za miresaka mihitsy hoe le vao tokanao paster zany. Efa ohatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Azo natao tsara mihitsy ary niresanta amin'Andriamanitra omeo anay mpanomponao. Ny torin'ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra omban'ny tananao, manao fahagagana sy famantarana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Sasy ianao mipetraka amin'izao fotoana izao, ianao manaraka en ligne, azonao atao zany vavaka izany. Amen sa tsy amen? Sao dia matahotra nareo. Manaova amen, manaova fahasahiana ny amin'izany. Zanako kozinina nareo marary io. Le kozinina nareo manasekisekita, manaratsiratsy ianao tonga avany. Tsy atao masika be firesaka aminy. Dia tsy asiana tenina lahelo kely nareo na dia tsy tianay ara izay. Vavaka ho an'zanakareo foana izay. Zay tsy mamaly ratsy ny ratsy zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra ihany Jehovah famaliana hony. Fa tonga dia ampitiavana. Dia miresaka amin'ny tompo ianao. Sao ny teninao Jesosy, fahavolombelonao. Omeo amin'ny fahasahiana hitory ny anaranao. Dia omeo aza ny famantarana sy fahagagana zany. Amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka ho an'ity zazy ity. Sitrany io. Sitrany io. Zay ny asan'ny fahagagana. Ny mirakla tsy hanangonana olona. Jesosy tsy nanangona olona tamin'ny mirakla zany, tonga ho azy ny olona. Na tonga avan'ireo hijery mirakla fotsiny fantatra ny tompo fa tsy ho amin'izany ny fonareo. Zay mampatonga azy miafina. Rehefa mahita ianao Baiboly, Jesosy miafina foana isaky ny mihetsika. Tena karazana olona hafa mihitsy. Ny olona hoe tena zara ary vory ao ny olona hafa, vao mainka mivoaka. Zany tediavinareo, ity aho. Fa izy rehefa tediavina dia lasa izy miafina. Dia rehefa miafina izy dia misy manondro foana tsisy. Arakaraka ny anafarana an'ilay olona hoe aza miteniteny, vao mainka tantaray izy rehetrarehetra. Jesosy nanao an'izao, Jesosy nanao an'izao. Ny famantarana sy ny fahagagana dia hitoriana ny anaran'i Jesosy Kristy. Akalazana zany anarana zany. Ny famantarana sy ny fahagagana dia hatonga antsika ho vavolombelon'i Kristy. Amen. Tsy mila fametrahan-tanana fanampiny ianao. Tsy mila zavatra manokana ianao. Fa ilay fanamasina noraisinao fony ianao vonino. Zay mihitsy ilay ambaran'i Paoly. Efa noraisinareo vanina ozy izy. Ny fanamasina. Fony ianareo vonino. Fony ianao vonateraka indray. Dia efa fanamasina complet. Nonomenana. Ny zazakely rehefa voateraka, tonga dia olombelona complet. Tsisy ninina maniry zany tsony amin'ny zaza. Sanao naniry zavatra noho ny lehibe. Za tsisy an'ity tamin'ny mbola kely. Za zany tsisy tongotra tamin'iza voateraka. Tsisy. Fa efa ny lehibe dia naniry. Tsisy an'izany. Tongotrao teo foana. Fa tsy voateraka koa nefa ianao dia efa nainandesa tsy izay. Fa rehefa nampiasainao ilay tongotra, nanomboka ianao herintaona, na herintaona sy 2 volana, na herintaona sy tapany, ny sasany 2 taona vao mandeha, ny sasany 8 volana dia efa mandeha, asa maika ho aiza. Fa nainandeha izy noho ny avy eo. Ary rehefa nampiasaina iny arakaraka fahaizany sy arakaraka ny exercice nampiasaina an'iny, dia nanino? Ny natanjaka ilay tongotra. Dia ny navita zavatra, tongotra 2 mitovy izao ihany. Fa misy olona mavita 100 metra ao anaty 7 segondra, mahery kely. Zany Usain Bolt zany. Zany Michael
satetiko mavita an'izany tongotra mitovy fa ny sasany 100 mètres rehefa manomboka me mahazo azo taona zay 10 minitra vao vita alefa tsirairay nefa tongotra mitovy samy nateraka ny araka tamin'ny tongotra fa ny anankiray tsy mihetsika ny anankiray mihetsika rehefa me mitombo mipoa tsy manao ninina fa mipetrapotsiny dia ohatr'izay koa fiainam-panahy io ianao mipetrapotsiny tsy serim-panahy mihetsika ny anatinao any fa mikoince na amindra ary sahirana amatotra lasekiraro miantso olona vita mila service isaka mihetsika fa rehefa miasa ianao pignapigna tsara mandeha tsara takizay ankoatsika raha lasena bavy nomena hery zasy ianao nomena hery zasy ianao ampiasao le izy rehefa ampiasainao ny hery tsy mila entina mbavaka isaka mihetsika ianao mba hery mitady atoritory pastera fa mba lazao amin'ny intercession ao lazao mba mila ny toambavaka avy aminareo zay rehefa mivavaka ao anao dia zay memahery satria zay miasa manompo foana memahery zay zany ny antoko ny herinay fa ianao entina mbavaka ianao miandro vavaka fotsiny na mivavaka ary ianao tsy vita tsonga tonga dia eo fotsiny amen na Jesosy amen na tompo amen tsy mahavokatra zany fa aoka tena hiasa isika amen rehefa ampiasainao zay nomenanao dia me matanjaka ianao rehefa ampiasainao zay menanao dia omena accompagnement ianao fa tsy io foana ny tatavanina isaka mihetsika andrasana isaka mihetsika tamin'ny anina nahazo dia mba meondray Jesosy meondray omeondray ho an'le fiainako tompo apio am'izao fa rehefa miasa ianao dia afaka manao ny vavaky ny apôstôly io meo anay mpanomponao dia omeny zany dia me mandroso ianao dia me mitombo ianao me manana expérience miaraka amin'ny fanamasina ianao ary mafana ianao miaraka amin'ny tompo amen vavaka isika amin'ity andro anio ity araka hitsangantsika dia hiresaka amin'ny tompo androany rehefa tsapanao le fanamasina izay nomenanao tamin'ny ianao vao nateraka indray fotoana amin'izay zao atonganao vavolombelon'i Kristy ary fotoana androany ihany koa andraisanao misimisy an'izany raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoboka